matetika tsy amty soreto nametraka lama vaovao teo anivon'ny polisy pirenena ny amin'ny Manentana ireo mpivarotra hiala tsy hivarotra ao anatin'ny arabe na eny amin'ny trottoirs. Ny tanjona dia handrindrana ny fifamoivoizana ary tarihana ny mpandeha tongotra andeha eny amin'ny trottoirs. Manentana zay, nanentana ny CSP1 ny polisy pirenena, nanentana ny mpivarotra amin'ny arabe hoe anao dégagement zay amin'ny herinandro fa mikisaka nareo avelao ny làlana alehan'ny fiara ny toerana andehanan'ny mpandeha tongotra andehanan'ny tongotra mikisana nareo fa hialatsika amin'ny gaboraraka presana amin'ireo mpivarotra reo zay ny zavatra natao ny fanajana reo mpivarotra reo tsy nampiseho hery mihitsy tanampolo ny fampiresaka tamin'ny mpivarotra reo zay misy nanaovana androany hoe dégagement fa tsy assainissement raha hitanao reny misy mivarotra ny amin'ny sisiny lalina fa misy trottoir andalovan'olona samy mahazo tombontsodoly ny arabe malalaka andalovana mandeha ny fiara ny piéton trottoir andalovan'olona fa ny fivarotana mipetaka amin'ny sisiny rindrina raha hitanareo zay zavatra zay tsy assainissement nataony androany fa dégagement ny lalana amin'ny raha zay zany toko mety mesure d'accompagnement filazana zany moa tsy fantako moa fa zay natao samy mahazo tombontsotsy kelikely fa hitanareo fa tena mbola misy mpivarotra reny eo fa amin'ny sisiny tena amin'ny sisiny le raha jerevanareo tsara amin'ny aksa reny ary tena nanome hevitra zareo zay hoe io mandehana nareo any amin'ny commune fa misy mpitantana izy tia mandeha mitarena any atsangano ny fikambanana jerevony toerana hivarotana. Milaza kosa ireo mpivarotra fa efa nanantona ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune izy ireo hitadiavana vahaolana amin'ny fandaminana ny tsena sy ny làlana. Mbola tsy nahazo valiny mazava moa izy ireo araka ny nambarany. Izy loatsy nanala hoe tonga dia nakaetana na ohatr'izany fa niteny fotsiny izy hoe tsy afaka mivarotra tsony zany le mivarotra amoron-dàlana. Tery amin'ny lapan'ny tanàna moa zay fa mbola tsy nahazo valy teny mahafapolo zany zay hoe délégué any tsena zany no avy hijery ety moa dia ny andro zay zany na tonga ny izay rehetrarehetra zao mamoaka kelikely ny andro zay hoe tonga fa le délégué ny tsena zany andana fa andalo any izy dia ny andro zay hatramin'izao. Ny eo amin'ny fiadidina ny tanàna moa dia nitsotra ny tompon'andraikitra fa mbola miandry ny lamina vaovao momby ity olana ity.